ny voalohanteny moa dia ny fiarabana ny filohandrin'Iran Rajoelina tsy maty fo manaina ary misaotra an'Andriamanitra itsika malagasy satria mbola teo ny fitahiny satria raha tsy misy tokoa ny fitahina dia angambany efa zava-doza no zavatra nitranga satria tsy kely lalana ny ratsy ary ny fifofona ny filoha ankehitriny dia mapetra-panontania ihany satria toa ohatrany mifanandrify amin'izao tsy fandianany iroso amin'ny fivoanany ivelany ikatsahana vaolana amin'ny toetra ara-politika eto Madagasikara. Ny zavatra magaga mantsy dia taorianan'ireny fanambarana mahery vaika izay nilazainy tamin'ny kabara izay natao tany Antsiranana ireny dia angambany everan'ny sasany fa ny herisetra ihany no mety ho vaolana farany entina manovany toetra ara-politika eto amintsika ka manameloka tanteraka izany fietsika amin'ny herisetra izany zay ary toerinay amin'ny herinay mantolo ny fampiasana hery indrindraindrindra ny fifona ny ain'ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny dia isan'ny toe-javatra mampanahiro satria raha sanatria tokoa ka malagasy na tera-behivavy ihany no navanona izany eloka izany dia angambany tsy afaka ny andefitra intsony ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy ampiarina ny lalàna. Raha ny fijerinay amin'ny ataoko hoe satria ny tenako moa dia isan'ny mpikambana anatin'ny ivon'ny gouvernementa dia mahita zay fa ny amotehana ny tetezamita mihitsy no tanjona zay kotrehny hafa isan'ny nampanahilo moa ny fanambarana zay nataon'ilay filoha lany daty teo aloha teo zay nilaza fa hoe nul angambany tsy mendrika ny ray aman-dreny toy ireny ny famoahana teny tsy voahevitra toy izany satria aminay dia ray aman-dreny ary filohampanjakana ny filoha Andry Rajoelina oka mba ho feperina solanjalanjanay any ny fitenenana satria raha mevitena zareo fa mavita tena raha izay ny mahatonga andrareo andeha ho any ivelany any teny filoha mana hoe tsara trodrano fa kosany raha gouvernemanta ao atsangany any Afrika dia oka anjaka any Afrika fa tsy mendrika azy ty Madagasikara nosy malalitsika ity. Mazava ho azy fa ny fiandrianam-pirenena ankehitriny no voatohitohina ary ny ataoko hoe zavatra zay kotrehiny hafa dia mety animba ihany koa ny filaminany eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy reny fanambarana ataoko hoe efa ombenombeny ataon'ny vahoaka malagasy na amin'ny fahitalavitra zany na amin'ny haino aman-jery na amin'ny radio dia samy manakina ny vahoaka malagasy fa tsy ilaina intsony ny fivoahana ny Madagasikara ikatsahana vahaolana raha vahaolana ara-politika tokony ijory ny samy malagasy hitady vahaolana ary entitra ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fanambarany tsy afaka intsony izy ny ataoko hoe andefitra ny anana ny rariny satria ny gouvernementa zay tokony ijoro izay everina fa iombonana sy iraisana dia tokony gouvernementa anana ny fiandrianam-pirenena anohana izany fiandrianam-pirenena zany fa tsy gouvernementa ho volavolaina olona mbitsy izay any ivelany any izay mazava tsara ny zavatra kotrehan'izy ireo ankehitriny satria zay dia samy laza fa mifono karazana fanonganam-panjakana miafina ihany ny zavatra misy ankehitriny. Za moa tsy marogaka satria raha namaky natota taratasy vidividy zay nataon'ireo voalaza fa mpanolotsaina tokony hiaraha mitantana ny tetezamita dia mahita zay fa tsy ny ao amin'ny fanolona-tsaina zany na torohevitra no mamaky any hafa zany zay ianao no tokony aditano anifony zany fiadidina ny repoblika izany fa ny zavatra hafa toy ny ataoko hoe ny ady varotra amin'ny lafiny ao to dia mazava tsara miady mafy Andriamatoa Rakoto Vahimy Emmanuel sy Andriamatoa Fetosoa Rakoto Andrinirena ny hipetraka ihany koa amin'ny lapam-panjakana ao Iavoloha dia anana ihany koa ny tetibola izay mitovy amin'ny fitantanana ny fiadidinan'ny repoblika ho tantaniny ny fiara ny pian ataoko hoe pian garde du corps sy ny sisa zany hoe ny zavatra mampanahiro ankehitriny dia fantatra fa efa latsaka akaterena ny firenena ary anao atiny ataoko hoe fitsitsina tanteraka itsika nefa ny zavatra mamainy hafa dia andeha amin'ny fandaniany ipona satria angambany tsy vaindon'ny raha ho andrareo ny famitana ny ezaka zay tokony tratrarina atao ny tetezamita dia ny fametrahana ireo androm-panjakana maro samihafa ny fanaovana ny fividianana malalaka ary isoana amin'ny repoblika fa evatra ka
mampetapetram-panontaniana ihany hoe inona moa ny tena ataoko hoe masaka ao anatin'ny lohan'ny ireo olona zay mikotrika ankehitriny amin'ny tsy mety ampijoro ity gouvernemanta vaovao ity. Andro ny tanora ankehitriny ary andro ny teknôlôjia vaovao. Ny fanambarana antony filoha dia hoe azo atao tsara ny manafoana ny elanelantany amin'ny alalany teknôlôjia vaovao ka aminay dia eto Madagasikara dia voafeny teknisiana malagasy ihany koa zany ary efa noporofona zany zavatra tonga eto zao ny internet aingam-pandeha ary azon'ireo teknisiana sy ny mpandraraha malagasy atao tsara zay ao anatin'izany sehatra izany ny manatanteraka izany ingady ideratsiraka afaka mijanona any Paris zay toerana ialokalofany inga Ravalomanana dia afaka mipetraka any Afrika Atsimo zay toerana novantaridositra ary Andriamatozy Avalibera tsisy tokony ahafahany voka sy anaovana ny fandanina be fa afaka mijanona teto Madagasikara izy ary ny tanterana ny midinika raha toka tena tombotsoa ny firenena tokoa no dinihana raha toka fantatra fa ilaina ny mitaha vahaolana saingy moa ny ondry indray mandry tsy indray mifo ka dia izay angamba no ataoko hoe mahatonga ny tsy fitovikevitra satria amin'ny andro ankehitriny zay andro ny teknôlôjia vaovao andro ao anatin'ny fandrosoana dia ny filoha dia mahafantatra tsara fa mitondra vahaolana ny teknôlôjia vaovao ho an'ireo filoha lany daty teo aloha dia ataoko hoe samy manana ny vaninandro ny tsirairay tamin'ny andro fahiny ngamba raha ataoko hoe ka ohatra hoe raha manana tovavy andrindry ny fondro zareo dia mbola manoratra pisty alefa ampostra sy ny sisa ankehitriny angamba dia fantatrareo fa ny andro ny tanora manao SMS izy dia efa mailamailaka sy vetivety ny fifandraisana fa ny zavatra tsapa ankehitriny dia miziriziry tokoa ireo akolafy hafa zany miezaka ny anakorotana ary angamba ny zavatra mitreo ankehitriny zay mampanaelo satria tonga amin'ny fampiasana herisetra zareo atraiza moa ny fitiavana an'ity voninahitra fitiavana an'ity fahefana fitiavana an'ity seza ity no mety hitondrana ny firenena ihany koa.